dia mbola ho amin'ny tombona aminareo riatana ny fahasoavana ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raintsika sy Jesoa Kristy. Ny olona matahotra, ny olona malahelo, ny olona miraviravin-tanana riavana dia tsy afaka miara-miasa amin'ny tompo. Hoe solon'ny tompo aminareo ny riavana izany tahotra sy firaviravin-tanana sy alahelo izany amin'ity andro andro ity. Ny Jaona 2:11 dia ahitantsika mazava tsara fa mpianatra tao anatin'ny alahelo, mpianatra tao anatin'ny famoiza-po, mpianatra tao anatin'ny fatahorana izany no hitantsika eo. Natahotra izy ireo satria teo amin'ny fotoana izay niarahany Jesosy Kristy ny sakafo tamin'ny farany, tamin'ny fotoana izay nanasany Jesosy Kristy ny tongony, tamin'ny fotoana izay nanondrony Jesosy Kristy mazava ilay amadika azy no nanamarany Jesosy Kristy fa andeha izy ary andao anireo mpianatra ireo. Ireo mpianatra ireo ao anatin'ny telo taona natsony lehilahy manana ny asa manarahana, lehilahy manana adidy, lehilahy manana izay anaikitra tokony raisina eo amin'ny fiarahamonina, nefa natsony Jesosy Kristy anaraka azy. Nandritry ny telo taona ireo dia nivezivezy niaraka tamin'i Jesosy Kristy, nahita maso ny asan'i Jesosy Kristy ary natiana na tsy tiana, efa nisy fanantenana tao anatiny tao fa isy zavatra tsy maintsy ho azo amin'ny Jesosy Kristy. Anambady Jesosy Kristy fa andao azy ireo. Tsy izy atao ahoana indray no hiverina ny an-tanàna, atao ahoana ny hiverina ao amin'ny ankohonana, toy an'ireny lehilahy nandeha mitady ravinahitra tany ampitan-dranomasina na nandeha tany amin'ny toerana samihafa mitady ravinahitra ka resy tany, toy ireny rehefa miverina na ny anatro maso ny fiarahamonina tsy ho vita. Ao anatin'izany Jesosy Kristy tsy mamitaka, Jesosy Kristy mampahery ireo mpianatra ireo. Raika le folo izy tsisa niresaka Jesosy Kristy satria ny anankiray efa laza ary fotoana fohy tao aorianan'ny io dia tonga ny fotoana izay isamborana azy. Mampahery amin'ny izy ireo Jesosy Kristy satria ao anatin'ny izao fotoana andaozan'i Jesosy Kristy izao no ampitany Jesosy Kristy ny andraikitra amin'ny mampitory filazantsara an'izy 12 reto. Tsy maintsy arenina izy, tsy maintsy ampahereziny, ka ny fomba nampaherezan'i Jesosy Kristy azy dia amin'ny alalan'ny fanambarana. Ao amin'ny soratra masina ny atao hoe fanambarana dia Andriamanitra maneho ny tenany amin'ny olona. Nisy fanambarana anankitelo lazain'i Jesosy Kristy eto. Fanambarana voalohany, aza malahelo ny fonareo. Minoa n'Andriamanitra dia minoa haiko fa ao an-tranony raiko misy toerana maro, fa raha tsy zany dia tsy nilaza taminareo fa andeha anamboatra toerana ho anareo, ary izay misy ahy no misy anareo koa. Ary fantanareo koa ny lalana ho any amin'izay aleha. Velona ny fanantenan'ny mpianatra. Ary izay efa nandrasana tamin'ny fiarahanan'i Jesosy Kristy, zany eo amin'ny tranony ray zany efa maka sarisary izy hoe paley ve zany, sa chateau ve zany, sa trano manahoana. Velona ny fanantenany. Teo nefa mbola tsivitsiry ihany izy hoe ahoana no ahatongavana amin'izany. Dia teo tomasina tany azy hoe tompoko,
tsy fantatray zay aleanao ka ataonay ahoana no ahafantatra ny lalana. Fanambarana faharoa hoy Jesosy Kristy, izy zao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Fanambarana faharoa nataon'i Jesosy Kristy miteny zany, milaza fa hoe io trano ao amin'ny trano ray izay ambarako aminareo io tsy trano ara-nofo zany e, tsy zavatra hoe andianana sahala amin'ny fanantenana zavatra ety an-tany zany, fa trano ara-panahy. Ary miteny izy hoe lalana, zao ny lalana sy fahamarinana. Tamin'izany fotoana zany ny fanjakana Romanina no natanjaka mahery vaika ary nanjanaka sy nanjaka tamin'ny firenena rehetra. Ny zavatra nataon'ny Romanina dia zao mampalaza azy ny fanaovana lalana. Ary ny lalana rehetra nataon'ny Romanina dia tsy maintsy tonga ao Roma avokoa. Zay no mahatonga ilay firenena hoe lalana rehetra dia makany Roma avokoa. Dia nataon'i Jesosy Kristy hoe tsy sahala amin'izany le lalana, fa lalana tokana ihany no ahafahana mandeha amin'ny fiainana io. Dia izao ny lalana marina makany amin'ny fiainana. Mbola efa manomboka mitraka ihany le mpianatra, fa mbola indray filiko hoe zao misy asy anay no ray dia ampy anay zany. Zay antsemoanay ny ray. Or Filipo Jesosy Kristy, tsy zay teto aminao teto, dia tsy fantatrao fa ny ray no ato amiko. Ny teny zay nambarako dia tsy avy amiko fa ny ray no miasa atao. Ary na tsy mino ahy ahy ianao dia mino ny asa. Dia eo nahatonga ny toen'iny teny iny, nahatonga ny tia andiny faharoa ambin'ny folo ty manao hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa, ary ano asa lehibe no zany azy izy satria izao makany amin'ray. Zay no fanambarana fahatelo. Ianareo no anao ny asa, ary ny asa ataonareo dia ny asako, ary mbola hitatra zany asanareo zany, anao asa lehibe nao zany aza ianareo. Ina moa ry havana no ilazana amin'ny hoe lehibe ny asa zay ilazain'i Jesosy Kristy. Raha ny teny fototra izy dia hoe mega. Zany mega zany tamin'ny fotoanany no tena ngeza, fa amintsika zao ny famaritana ny lehibe fa tonga ziga, tonga loatra zany fa lehibe zany asa zany. Anankiray amaritana ny mahasa lehibe ny asa lehibe anankiray dia ny fivelarana. Jesosy Kristy dia ny rahan'Andriamanitra ho ao amin'ny zanak'Israely ihany. Fa ireto mpianatry kosa ny rahanao izy ho any amin'ny farany tany. Tsy fantatra na inona mampiafesana zany na inona, fa zany no asa lehibe. Mamaritra ny mahasa lehibe dia izy mivelatra. Ao anatin'izany asa lehibe zany koa ny fotoana. Jesosy Kristy araka ny fandinihana ka teo amin'ny telo taona teo ihany ny asa, fa vita ny asa. Telo taona dia ny asa, vita ny asa. Ary maty izy teo amin'ny fahatelo amin'ny telopolo taonany teo. Fa ireto asa mahasa lehibe kosa dia mamaritra fotoana. Ny asan'ireto mpianatra reto kosa dia mandra-piavy ny tompo. Mandra-piavy ny tompo dia miasa zany mamaritra fa asa lehibe izany asa izany. Mamaritra ny mahalehibe ny asa koa dia ny voninahitra. Asa be voninahitra zany, asa ampanirahany tompony mpianatra zany. Be voninahitra zy ilay Andriamanitra Jesosy Kristy izay mampanao ny asa dia tompon'ny voninahitra. Ary zany mahabe voninahitra azy zany
dia maneho ny fanjakan'Andriamanitra izy, maneho ny sery ny fanjakan'Andriamanitra izay eto ambony tany, ka mandrava sy mamotika ny asan'ny maizina sy ny asan'ny satana rehetra. Izany mamaritra na asa lehibe izany asan'i Jesosy Kristy izany. Mbola mamaritra izany asa lehibe izany koa ny isan'ny mpandray antsara ny asa. Jesosy Kristy ngira ny asa ka apôstôly 12 fotsiny ny asa niaraka taminy teo e. Fa amin'izao fotoana izao tsika dia mahita ny mpitanana raha eto Madagasikara fotsiny teneny efa misy 500 sy arivo e. Ao ny katekista, ao ny mpiandry, ao ny loholona, ao ny diakônina, ao ny braotsambana maro samihafa, ary ny kristianina tsirairay dia manao izany asa lehibe zany avokoa. Na izany ara fa mahita ny asa lehibe dia ity ny tena mamaritra ny atao hoe asa lehibe dia ny vokatra azo avy aminy. Ny vokatra azo avy amin'ny asa lehibe zany dia ny asa ataon'i Jesosy Kristy. Inona ny asa ataon'i Jesosy Kristy? Ny asa ataon'i Jesosy Kristy ka mitaona ny olona ho amin'ny famonjena sy ho ao amin'ilay trano ao amin'ny ray, mameno i trano ao amin'ny ray io. Zay ny asan'i Jesosy Kristy. Ka namilaza ianao fa lehibe tokoa le asanao, nefa tsy mitondra ny olona ho ao amin'ny famonjena, tsy mitondra ny olona ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, dia mbola tsy azo faharetana ho asa lehibe zany asanao zany. Fa ny vokatra azo avy aminy no maritana hoe asa lehibe, asa mitovy tokoa izany asa izany. Ry havana malala ao amin'ny tompo, mbola mamaritra izany asa lehibe zany koa ny karazana asa. Tamin'izany andro izany Jesosy Kristy dia le mpianany manaraka azy ireo ihany no nampianarina mba hitory ny filazantsara. Fa mitsika miteny zao ny asanao rehetra dia azo atao asa lehibe. Tsy voatery mitandrina ihany ianao, fa reny aloha dia asa lehibe, satria reny ihany no nataon'ny soratra masina hoe asa tsara e. Satria mazava be fa ny asa mitandrina dia mitaona ny olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, amen'ilay trano ao amin'ray. Fa mitsika miteny zao ny asa rehetra, ny asanao andavanandro, ny toerana misy ianao, na mpiasa fanjakana ianao, na mpiasa teny ianao, na zay asa sy toerana misy anao rehetra dia azo atao hoe asa lehibe avokoa. Fa taon'ny tompo ianao hitondra olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'izany asa misy anao izany. Ary ilay asan'i Jesosy Kristy makao amin'izany tranon'Andriamanitra izany na fanjakan'Andriamanitra dia hitatsika ity ambony tany amin'ny alalan'ny fiangonana. Tsy hoe rehefa maty any, satria zany Jaona 4:7 dia fanao ny olona miferam-para rehefa maty. Fa amin'izao fahavelomantsika izao dia nitaratra izany fanjakan'Andriamanitra izany dia ny trano fiangonana. Ary misaotran'Andriamanitra tsika eto Akady fotsy manokana amin'ny faharitra amby roapolon'ny volana Jolay izao hitokana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy miaraka amin'ny solondaparitany, miaraka amin'ny katekista avany atoerana, hitokana ny tranon'Andriamanitra. Hitanareo fa tsy mitsahatra le tranon'Andriamanitra. Mila fiangonana. Dia izany dia nandehanany tafika masina any. Asa lehibe ke ny asan'izany tafika masina zany. Mitona ny olona ho ao amin'ny tranon'Andriamanitra. Ry havana malala ao amin'ny tompo, efa amin'izao va zany asa lehibe zany. Efa amin'izao hoe zany tsy ry havana, fa Jesosy Kristy raha miteny hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa.
fanamarana goavana zany ravana ary milaza mandriamanitra ny Jesosy Kristy zany satria mpaminany tany amin'ny testamenta taloha raha miteny amin'ny anaran'i Jehova izy dia hoe hoy Jehova tompony maro satria mpitondra teny ihany izy fa eto Jesosy Kristy miteny hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izy ilay Andriamanitra tokony asa ahoana fanaovana an'izany asa zany izay mino aho voalohany indrindra ny mino no manao izany asa inona hoe le mino tokoa dia izay manaika ny Jesosy Kristy ho tompony sy Andriamanitra fa matotra fiainana amin'izany Jesosy Kristy zany ary ny Paoly manao hoe ankehitriny dia rehetra toetra ny finoana ny fanantenana ary ny fitiavana ny finoana tompoko no ifamatorantsika amin'Andriamanitra ny fanantenana dovatsika amin'ny fiainana mandrakizay ary ny fitiavana ifanompotsika samitsika ny olona manana finoana izay mino raha mino fotsiny ianao dia efa manao ny asa lehibe omeny Jesosy Kristy aminao ny fahefana rehetra ahefanao izany asa lehibe zany faharoa manarak'izany izay lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ny asa ataoko nataoko ary anao asa lehibe noho izany izy satria nahoana satria izaho makany amin'ny ray zany makany amin'ny ray zany ravana manne hoe aka seza mahampanjaka azy seza fandehanana mahampanjaka azy izy manana ny fahefana rehetra any an-danitra sy ty-tany ary aniraka ny fanahy masina ho ao amin'ny mino azy hitoetra ao anatiny sana mitoerany ray ao anatin'i Jesosy Kristy no hitoerany fanahy ao anatin'ny mino ary atonga ny mino ahefa ny asa lehibe izy ampanaoviny toko azy ary ny farany zao rehefa manana ny fanahy masina anao dia Jesosy Kristy hoe ary na inona angatanareo amin'ny anarako dia ataoko zany mba ankalazana ny raitro zay any an-danitra raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako anareo dia ataoko izany ny fahatelo-riavana dia ny vavaka zany mahefanao ny asa lehibe ary zany vavaka zany dia le amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy hoe fa maranana vavaka fotsiny zany fa ny vavaka mametranao amin'ny zavatra angatanao dia hoe io vavaka ataoko io ve tena manome voninahitra an'Andriamanitra io vanim-bavaka lasako io ve manome voninahitra an'Andriamanitra ahefako manao an'le asa lehibe hitomako olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra amelona le tranony ray miaraka amin'ny Jesosy Kristy satria piara miasa amin'ny tompo ny mino fa raha tsy zany ravana dia mety ho diso fanantenana ianao mety diso vavaka ianao mpiara-miasa amin'ny tompo ny mino eto riavana dia mitodika manokana amin'ny tanora zany tanora zany riavana dia fotoana mamy indrindra eo amin'ny fiaina samy nandalana zany isika efa lehibe fa ny tanora mbola mianaka amin'izany fahatanora zany toetra mampiavaka ny tanora dia izay ny hery sy tanjaka ananana mbola mampiavaka ny tanora koa ny atsarantary ny atsaram-bika ao anatin'ny fahatanora tena ananana an'izany mampiavaka ny tanora ihany koa ny faranita-tsaina za zao raha mieritseritra ny fitadidiko tamin'izany fahatanora tany mbola hoe fahatelopolo taona zany lavitra be amin'ny fitadidiana ananako amin'izao fotoana zao taloha rehefa mitovy teny tsy manoratra zany tsy mijery taonataona so tsy maintsy manoratra kely ahy fa sao dia misy adia ny tanora manana faranita-tsaina ary io amin'ny fahatanorana io mihitsy no raha nijery
lay tany amin'ny mpanjaka voalohany teo tsika Solomona nanely Davida nanely Solomona ho mpanjaka tao anatin'ny fahatanorana zany Solomona zany ary nanely ny mpisorona amin'ny Levita ho amin'ny toerany avy ary nisaina ny Levita dia ny 30 taona no miakatra ary mijery numeritsika dia hoe 30 taona ka hatramin'ny 50 taona ny olona manao miasa ny Levita zany hoe olona ao anatin'ny fahatanorana no afaka manompo an'Andriamanitra afaka midera azy afaka manao ny asa lehibe zay ampanaovan'ny tompo azy ho amin'ny taona ny tanora ankehitriny taona ny tanora ao tanao Salana Paoly ao amin'ny Korinthiana faharoapolo fahadimy andininy faharoapolo manao hoe iraka solon'ny Kristy izahay ny atao hoe iraka riavana dia midika eto hoe antom-panahy olo-tsery olona manana traikefa ary ambasadôro iraka solon'ny Kristy izahay ny ambasadôro zany Kristy dia olona atokisan'ny mpanjaka ka nefa isolotena ny fanjakana any amin'ny firenen-kafa fa ianao amin'izao fahatanorana zao isika rehetra fiangonana amin'izao toerana misy antsika zao dia aoka tsy hiteny hoe iraka solon'ny Kristy izahay ka isika no ambasadôrony fanjakan'Andriamanitra ambasadôrn'ilay mpanjaka dia Jesosy Kristy hitondra sy ananateraka ny asa lehibe eto amin'ny sehatra rehetra misy antsika riavana vitanao zany asa izany raha toy ianao mino raha toy ianao manaiky iasan'ny fanahy masina hotarian'ny fanahy masina ary farany raha toy ianao manana fiainam-bavaka amin'ny anarany Jesosy Kristy ho an'Andriamanitra ireny voninahitra. Amen.